ampianarina zao dia hirany mage 4 tsy sany lohateniny mahafinaritra be ilay izy le indrindrandrindra le gitara acoustique amin'izy tena amin'le intro tena anisany ohatrany mahatsara indrindra le hira mage 4 moa fantatra tsara matetika ny zareo hira mazefatra fa rehefa mihira acoustique zareo tena tsara be ny zareo ny fomba fitendriny azy. Ok, andao ary tonga dia aseho le fampidirana fa iny moa tena andrasan'ny olona matetika. Fa rehefa avy eo tendrena mivadika D2 ohatran'izao le. Dia ny fomba fitendrina note rehetrarehetra matetika tendrena le basse sy le note ambony indrindra zany. Dia ty. Rehefa eo makany amin'ny D2 miaraka amina base na F dièse zany le teo ihany fa ampiana F dièse. Dia rehefa eo D2 miaraka amina base na G zany le D2 ohatran'izao misy base na G. Dia rehefa ohatra misy transition kely dia makany amin'ny D2. Dia note manaraka B mineur fahalohany andehanany eo amin'ilay B mineur mikorisa kely izy makany amin'ny C dièse dia zay vao miverina makany amin'ny B. Misy hammer eto amin'ny troisième case corde fahadimy. Zany avy eo andraso avelotsy moa. Dia note manaraka A2. G. Fa asina hammer spool off eto ohatrany hoe C fa mibazina G. Ok. Dia rehefa eo misy ohatrany riff kely ataony. Verina any amin'ny D2 dia A2 dia iny A2 farany iny tendreny daholo ny corde rehetrarehetra avy aty ambany indrindra makany amin'ny ambony indrindra hatrany amin'le ty ambony ty matetika tsy anatin'ny A fa tendreny daholo. Ok, zay ny fampidirana. Dia rehefa makeo amin'ny tony izy ohatran'izao ny fandehany. Note voalohany D2. Dia rehefa eo D4 dia miverina eo amin'ny D. Dia miverina D2.
miaraka amin'ny bazina B. Dia iny a mikorisa makany amin'ny A, basina C dièse. Dia mikorisa dia D. Dia rehefa A. Fa le A fomba fitendrena azy a ohatrany A2 dia akorisa makeo amin'ny 4e case le fanondro sy ny majeur anao. Zany mikorisa indroa dia faranana makeo amin'ny 4e case dia miverina fandroany zay le note zay eo amin'ny tony faharoa le dia rehefa makany amin'ny fiverenana. Zany hoe rehefa mitendry an'izy mila fahazarana ihany satria le mila fantatra tsara hoe aiza ianao mifindra makany amin'ny D4 dia aiza ianao mifindra makany amin'ny D. Ohatrany miverina indray ny fahity lay toetranao mafinaritra mampitofy ity ezaka foana teny anao no tsy mety. Note voalohany D. Dia note faharoa F dièse mineur. D E mineur. D A. Dia rehefa eo verina makany amin'ny D. D A. D G. Fa asian'le hammer spool off it. Verina indroa. Dia rehefa avy eo miverina makany amin'ny D F dièse mineur. Miverina indroa zany le note regny. Ok.